Anapaka-mpotsika anie ny fiadanana. Amen. Amin'ity alady 1 aprily, alady voalohany manahaka ny Pasika ity, dia alady ny sampana Dorcas, miraba manokana ny vehivavy Dorcas rehetra amin'ity andro an'ity ry havana, indrindra ho anareo izay tsy afaka manafika fampivavahana aty an-trano any am-piangonana fa any amin'ny isan-tokantrano any miraba anareo vehivavy Dorcas. Izy anie ampandrosanareo hatrany ao amin'ny fanoratena ho an'Andriamanitra, fa ao amintsika no mahazo fahamarinana sy fanamarinana. Ny bokin'ny Rota 7:1-12 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity alady 1 aprily 2022 ity, alady voalohany manahaka amin'ny Pasika. Rota 7:1-12 minoan'izany hivavaka aloha isika. Saoranay dia naranao raha eo fa manana fotoana indray ianao hiteny aminay, indrindra ho an'ny sambana Dorcas, hoe vehivavy Dorcas manerana ny nosy sy manerana n'izao tontolo izao izay tsaronanay amin'ity andro an'ity. Dia mameo ny teninao izy ireo alalany indray fa tao aminy no andraisana anay indray ao aminao, satria izy ireo no nandeha voalohany indrindra fa velona Jesosy, ary izy ireo koa no nanambara fa fitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia atao vavolombelon'ny fitsangana ny tena maty izy ireo tompo amin'ny sehatra rehetra izay misy azy, indrindra koa azonay indray mahazo ny teninao ilay manambara fa velona ianao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy no naovana izany vavaka izany, mitenenanao araka ny fombanao fa mian'izay mpanomponao. Amen. Rota 7:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafakatra teo am-bavahady Boaza dia nipetraka teo, indro nandalo ilay havana mahavitra voalazana, dia hoy Boaza: ranony rio maity kely ange mipetraha eto. Dia nanantona izy ka nipetraka. Dia naka folahy tamin'ny olona teo an-tanàny Boaza ka nanao hoe: mipetraha eto anareo. Dia nipetraka ireo. Dia niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe: Naomi izay niverina avy tany amin'ny tany Moab, dia mivarotra tany izy any Elimeleka rahalantsika. Ary izao nikasa ampandehanao hoe vidio eto anatreny izay mipetraka eto sy eto anatrenin'olona amin'ny firenena izany. Raha nafitra ianao dia voty, fa raha tahiny tsy hanafitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro fa tsy misy tokony hanafitra afa-tsy ianao, ary izao no manahakahaka anao. Ary hoy izy: hanafitra ihany aho. Toy Boazy, amin'izay andro ividiananao ny tany amin'ny tanan'ny Naomi, dia amin'ny Rota koa vehivavy Moabita vadiny maty no ividiananao azy, mahamelo maso ny anaran'ny maty amin'ny lovany ianao. Dia ilay havana mahavitra: tsia, tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako aho, fa andao mahasimba ny lovako, avoty ihany ho anao ny ahy fa tsy mahavitra aho. Dia ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fahiny hamafy ny teny rehetra dia izao: nisorony lehilahy ny karony ka nomeny ho an'ny namany. Dia vavolombelona teo amin'ny Israely izany. Ary hoy ilay havana mahavitra tamin'ny Boaza: vidio ho anao izany. Tena naisotra ny karony izy. Dia Boaza tamin'ny olona sy ny vahoaka rehetra: ianareo no vavolombelona androany, fa efa novidiko tamin'ny tanan'ny Naomi izay rehetra any Elimeleka sy izay rehetra any Kiliona sy Malona. Ary Rota koa vehivavy Moabita vady Malona dia lasako vadiko hamelo maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany, mba tsy ho faty maso ny anaran'izy maty eo amin'ny ralany sy eo amin'ny vavahady ny fonenany. Ianareo ny vavolombelona androany. Teo ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny olona: eny vavolombelona izay, ataon'i Jehovah tahaka ny Rahely sy tahaka ny Elia nio izay vehivavy efa tonga ao anatrenao. Fa izy rovavy no nanangana ny tranon'i Israely, agoaka ho lehibe any Efrata, aneny anaranao ho tahaka ny taranaka Faresa izay nateraka Tamara tamin'ny jotany taranakao avy amin'ny zanaka izay nomeny Jehovah anao amin'ity vehivavy ity. Masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, fantatsika tsara ny tantara ny Rota, izay vehivavy Moabita, nanana ny Naomi rafozany, kanefa noho ny fahafatesany vadiny Rota dia tsy nety nandao ny Naomi rafozany Rota, fa niezaka
nanaraka ny Naomi atrandry, satria efa niteny izy hoe tsy afoy angoto izy a, tsy afoy ny vatana teo izy. Vokany na de vehivavy moabita azy izy a, de miverina tany amin'ny tany jiosy. Tonga tany izy a, tsy navelan'Andriamanitra ngaia izy a, fa vokatra zany fikasana tsara nataon'izany dia nahazo vady teo amin'ny jiosy ihany a ota. Vokany avitra ihany izy a, na dia efa maty ny vatan'ota azy. Ry havana, tiana hambara amin'izany dia izao: tsy havelan'Andriamanitra ngaia ny olona izay manana fikasana tsara ao anatiny. Zay manana fikasana tsara ao anatiny a, dia efa miasa ao amin'ny sady mantsy Andriamanitra. Mainka izy hanatanteraka izany fikasana tsara izany, dia matanteraka izany hatramin'ny farany koa Andriamanitra. Ko amin'ity andro ity ry havana, izay fikasana tsara ao anatinao dia hitan'Andriamanitra. Aza avela janonao fikasana tsara fotsiny izany, fa tahaka ny gota dia miverina tany amin'ny tanin'ny jiosy mihitsy izy a, ary navelan'Andriamanitra izy a, azo vady teo amin'ny jiosy. Ry havana, fantatsika tsara fa ota dia isany razamben'i Jesosy, na dia vehivavy moabita azy izy, satria mivoaka avy amin'ny ota i Jesy, izay dadaben'i Jesosy. Fantatsika fa Davida zanaky Jesy a no nevin'ny Mesia, satria nanao fanekena tamin'ny Davida Andriamanitra fa tsy ho diso zazalahy izy, ary aminy a no anavotana ny Israely. Jesosy ilay zanaky Davida, izy ilay tonga ho avitra ho an'ny Israely. Tsy ho avitra ny Israely ihany, fa ho avitra ho an'ity zao tontolo zao ity, satria izy no nanatitra ny tenany a ho fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Izy no nanaiky nanolotra ny tena izay ampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao ity, fa nanomboka tamin'ny andro Pasika matsy dia androm-pahasoavana, androm-pamonjena, taon'ny Jobily, satria taom-panafahana vonin'Andriamanitra hanafaka sy hanafaka anao a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy raha teo nefa niteny, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ko manatona amin'ny Jesosy ry havana, fa voninanay sy anay ndray anao izy. Izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra tsy manaisotra amin'ny voatany zao tontolo zao. Zay mahita azy dia nahita ngai ho Jesosy. Zay manantona azy a dia tsy ho lavy mihitsy, satria zany ny antondrian'i Jesosy. Andray antsika rehetra indray ao amin'Andriamanitra, ary amerina antsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ko amin'ity andro an'ity, miteza azy ianao tena indro sy anaiky marina an' Jesosy, ary anaraka an' Jesosy, ary hianatra amin'i Jesosy, satria Jesosy raha teo a no fahatanterana soratra masina manontolo, satria tsy tonga izy andavan'ny lalàna fa tonga izy hatanteraka ny lalàna. Dia omokisy aminao anie zany tenin'Andriamanitra zany a, ka eto rahantsika amin'ny Jesosy Kristy le lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Misaotranao izay ray ao noho ny amin'ny teninao teo, izay tsy avelanao hanana tsy ho tanteraka ny fikasana tsara amin'ny olonao. Mba ataovy manana fikasana tsara koa ny olonao tsirairay avy, fa aza avela hikasanao ratsy, satria raha vao mikasanao ratsy izay dia mahazo vahana ilay ratsy, fa aloha izay mba hikasanao ny tsara tompo, ka miteza ianao hanendry ny fikasanay, amboatrany ny fanirinay, mba hitefa ao amin'ny fanaovana ny sitraponao ary vonina amin'ny anitra kasitranao. Dia amin'ity andro an'ity tompo avozina anay fahalohan-tenanay, ka indro atoninay ny tenanay a, fa anaty ravelona entina mirakiraka ho fanaovana ny sitraponao. Dia sitrakay ny ary vavaka hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay, ary mamelany ny helikay tahaka ny amelana izay menaka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanak'arafana masina izao a, raiso amin'ny finoana tsy fanantenana ary fitiavana izany a, ary ananasika finiavana amin'ny asa tsara rehetra, tsy hatonga antsika tsy salasala, fa vonona amin'ny asa tsara rehetra sy teny tsara rehetra. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao tsodrano izao. Mifalia manakarivo amin'ny tompo hoy izao indray mifalia, roko fantatry ny olona rehetra mifandeferanareo a, mifambia akaiky ny tompo a, aza manana inona inona voaka ny fivavahana sy fonana mba misaorana nentinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay ny antso anareo a, sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra leo an'Andriamanitra rery ihany a,
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka agny fanahy masina amen.